Mbola anatin'izay baolina kitra izay ihany fa iverenantsika ny fifanitsanana afrikanina izay nivoahan'ny ekipa malagasy irota ny ivelany tamin'ny ty herinandro ity. Nanana solotena ny fandarana mahery tany Guinée équatoriale tamin'ny alalan'ny namana Zakino, nanaraka ny lalao ny Deportivo Unidad sy ny ELGECO PLUS izany. Nandresy tafita amin'ny dingana manaraka ny ELGECO PLUS na dia resy ronoray tany Guinée izany. Ny CNaPS kosa dia ny farana eo ny diany fa iverenantsika zany ny lalao fitian'ny namana Zakino amin'ny ty fanadihadiana ity ny zavanisy tany amin'ny Malabo tamin'ny ty herinandro ity. Na dia resy tamin'ny ronoray aza ny ekipa ny ELGECO PLUS nandritra ny lalao miveriny savanariny nando ny fiadiana ny Amboaran'ny Kaonfederasiona na ny total CAF Coupe de la Confédération 2024 dia tafita amin'ny dingana manaraka ny fifaninanana. Tsy ampy ny akaran'ny Deportivo Unidad mantsy ny fandresena azony tao amin'ny Stadio de Malabo ny alarobia ariva teo satria efa resy ny ELGECO PLUS tamin'ny 7-0 izy ireo tamin'ny lalao mandroso. Malagasy no nanokatra nisa tamin'ny alalan'ny Ernesto teo amin'ny 7-20. Nanjakan'ny ELGECO PLUS tanteraka ny 5 minitra voalohany tamin'ity lalao miverina ity. Teo amin'ny minitra 5-20 ary dia tokony natafiditra baolina faharoa na roa ohatra ny hisa teny amin'ny solaitra be indray Ernesto saingy nivoaka ny tompondakany. Taorin'izay dia nanova tetikady ny tompontanàna ka nampitombo nisan'ny mpanafika sy ny irakiraka. Nisy vokan'izany rehefa napiditra baolina roa ny sesoan'ny ekipa ny Julio teo amin'ny 7-20 sy 2-7.
Nandritra ny 20 minitra farany dia nilalao folony ELGECO PLUS noho ny ratra nahazo any anto fodilarana atao rin'ny fifandonana tamin'ny baolina faharoa tafiditry ny Guinéanina. Nisy fotoana mihitsy ary ny lalao sivy ny tompony Amboara malagasy satria anifandimbina ratra i Jonis Dino. Tranga CNaPS ny amafy ny dona nataony reto ekipa miaramila avy any Guinée Équatoriale reto tamin'ity lalao miverina ity. Nametraka tantara vaovao indray arak'izany ny ekipan'ny ELGECO PLUS. Sambany teo amin'ny tantarany tokoa mantsy no tafita amin'ny fiadiana faharoa ity ekipa ity. Niadatra amin'ny farany solotena malagasy tamin'ny fiarovana amin'ny voninahim-pirenena tamin'ny Malabo iny, na dia teo aza ny antso-jay isan-karazany nazo azy. Marihana tokoa mantsy fa nandeha tongotra hatrany ny delegasiona malagasy tamin'ny fanazarantena na ny alohan'ny lalao natao rin'ny lalao, satria tsy nomen'ny Guinéanina fiara hitondra azy ireo. Teo ihany koa ny fanovana ny ora nanaovana ny lalao tamin'ny Norariva, izany hoe amin'ny 7 ora alina taty Madagasikara tamin'ny 4 ora tolakandro no voalahatra tany am-boalohany. Nieritreritra mantsy izy ireo fa ho sahirana amin'ny malagasy raha ilalao amin'ny alina. Mangony fotsiny ny filambaniny tamin'ny lokon'ny fanamiana nanaovan'ny ELGECO PLUS. Marihana fa ny Kaizer Chiefs avy any Afrika Atsimo no miandry ny ELGECO PLUS eo amin'ny fiadinana faharoa. Ny 12 na 14 Desambra nanaovana ny lalao mandroso any Afrika Atsimo, raha ny 12 na 13 Desambra kosa nanaovana ny lalao miverina etsy amin'ny kianjan'ny Mamasina. Ho an'ny fiadianan'ny tompondaka isan-tarika na ny total CAF Ligue des Champions indray dia nifarana hatreo ny dian'ny CNaPS Sport avy eto Madagasikara satria resy ny FC Platinum tany Zimbabwe tamin'ny sarainy ohatra nandritra ny lalao miverina. I Rodwell sy ny Engetere no napiditra io baolina tokana io teo amin'ny minitra faharoa amby 20. Lalao izay natao ny alarobia tolakandro teo ihany koa tamin'ny 4 ora tao amin'ny Mandava Stadium. Tsiahivina fansaraka ady sahala rainoraino rotota nandritra ny lalao mandrosina tao teny votivorina ny alarobia 17 Novambra lasa teo.